Amizay sehatry ny fampianarana izay hatrany dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tany Arivonimamo ny tao mpanofanana ireo talety sekoly sy mpampianatra tsy mpiasa mpanjakana ka tonga nanatrika izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Araka ny fanazavana izay voaray moa dia 24 alina ireo mahazo tombontsoa amin'ity taona ity. Talety sekoly sy mpampianatra tsy mpiasa mpanjakana miisa 24 alina avy amin'ny ireo direnina amin'ny fatra 12 eto Madagasikara no ahazo fiofanana izay tafiditra amin'ny tetika SAPOE sy POZENS izay evatsin'ny banky iraisam-pirenena vola. Atanjona ny hanatsarana ny fahaizana ara-pedagojika an'izy ireo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany Arivonimamo tamin'ity androany ity ary ny taom-piofanana ka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nanokatra izany tany an-toerana. Programa fanabeazana no resantsika. Rehefa miresaka an'izany tsika dia ohatrany mitodika foana amin'ilay mpianatra, ohatrany mitodika foana amin'ilay ankizy, fa ny ohatran'ny adino dia aiza le mpanofana, aiza le mpampianatra. Androany dia mitodika aminareo zay ry mpampianatra reo no mpianatra antsika ny fanajana, reo taranantsika ireo no mpianatra antsika ny fahadiovam-piainana eo amin'ny fitantanana, reo no mpianatra samerina antsika indray amin'ny tena fitiava-tanindrazana zay ilain'ity firenena ity, ampandrosoana n'ity firenena ity. Reo no mpianatra antsika indray, samerina antsika indray fa mila ny fanomezan-tanana ny fampandrosoana n'ity firenena ity. Mitsanjara toy izao ireo mpiofana amin'ity andiany voalohany ity talety sekoly miisa 476 apika amin'ireo nivon'ny Sisko miisa 27 chef zap miisa 350 mpampianatra firama miisa 134 alina ary farany ireo mpampianatra izay vao noraisina teo miisa 126 notolorana fitaovana izay entina miatrika izany fifanana izany ihany koa moa ireto mpampianatra sy mpanabe ireto.